Mahakasika kosa indray ny fanomanana indrindra ny fividianana senatera zay ho tanterahana tsy ela eto amin'ny firenena dia isandreo antoko politika mandray anjara amin'izany sy manana kandida amin'izany fividianana izany ny antoko politika ny malagasy miaramaingana ny MMM. Ho Antananarivo dia ny olom-baovao avokoa no ao anatin'ny listra MMM amin'ny fividianana loholona raha toa ka miara-miasa amin'ny hery politika hafa izy ireo any amin'ny faritra hafa eto Madagasikara. Teto Antananarivo ihany no nanolotra listrana kandida oloholona mitondra ny anarany malagasy miara-miainga. Olom-baovao avokoa ny ao anatin'ny listra MMM izay tarihan'ny mpandrarara toe-karena tsy hoarana malala amin'ny fifidianana loholona eto Antananarivo. Miaraka amina hery politika hafa kosa ny MMM ny fifidianana dimy hafa. Faritra hafa dia fampiraharaha zareo amin'ireo hery maro samihafa ny toerana. Misy avy any amin'ny mety olona zay ohatra hoe andego zao efa tany natsarany dia nanapa-kevitra ny olom-baofidy ato anaty malagasy miara-miainga fa hanoana ny filitsako fidina ny Ndiaho Omer Berger. Antoliara dia ohatr'izay inkotraka ny faritra Fianarantsoa Mahajanga fa ny eto Antananarivo zany fa Antananarivo dia ijoro amin'ny anarana ny malagasy miara-miainga. Da miandry zay ny fivoahan'ireo lista ofisialy fa ny atao malagasy miara-miainga zany dia manaja mihitsy le resaka le hoe mena fahalalahana sy fahafahana ireo mpikambana rehetra sy ireo olom-baofidy afaka hifampiraharaha sy fanotrona amin'ireo heverina fa mitovitovy sy mifanakaikaiky foto-kevitra aminy indrindra fomba fiasa sy fomba fijery izay mitovy amin'ny malagasy miara-miainga. Mikasika ny listra mpifidy amin'ny fifidianana loholona heverin'ny MMM fa tokony ampidirina ao anatin'izany ny ben'ny tanàna sy ny loholona rehetra ary tokony hivoaka mialohan'ny fifidianana loholona ny fitsarana ny raharaha fifaноlanana rehetra momba fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina. Hatramin'izao tsika miteny zao dia tsy mbola fantatra hoe marina hoe izy avy ny anaran'ireo litsona hoe mpifidy ireo soratra any amin'ny lista mpifidianana. Tsy mbola misy io. Zay mahavariana hoe oharoso ny fifidianana nefa tsy fantatra izy mifidy. Toy an'izay mihitsy koa maro amin'ireo le mera na ireo mpanotsaina amin'ny tanàna no mbola tsy mahalala raha ohatra ka mbola hijanona Omer izy na hijanona filotsaina amin'ny tanàna satria mbola misy fitoriana mbola misy ady any amin'ny tribonaly any amin'ny cour de cassation hatramin'izao. Ka fantany napetraka zany dia mbola mpifidy ve ireo sa tsy mbola mpifidy dia mitataina izy ireo manahirana ka aminay tokony tsy misy aloha ny fifidianana raha tsy mivoaka anaran'ireo ditsarana zany amin'ny cour de cassation satria amin'izao fotoan'izao izy ben'ny tanàna fahalalany azy kanefa raha ity ampisarataka apitso manapaka ny amin'ny cour de cassation fa tsy ben'ny tanàna intsony dia zavatra vavy zay ka aminay zany tokony hivoaka alohan'ny fotoana ny cour de cassation. Mikasika amin'ny birao fandatsambato dia laza ny MMM fa mitsipaka ny hevitry ny vaomera nasionaly ny sana amin'ny fifidianana izay ametraka birao fandatsambato isaky ny kaominina ao anatina distrika. Ho an'ny MMM dia tokony birao fandatsambato iray isaky ny distrika no apetraka amin'ny fifidianana loholona izay ataony 18 Desambra ho avy izao.